ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iara hitsangantsika hidera sy ankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinany salamo. Salamo fa 8:20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany, fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambiny ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an' Jehovah. Hitahianao avy any Ziona anie Jehovah, ary ho faly ny mahita ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahita ny zafinao anie ianao, fiadanana anie ho amin'ny Israely. Amen. Ho fideranan'Andriamanitra hatrany dia ataontsika ny hira fanampiny fa 8:70, andininy voalohany. Miaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao, misaotra anao izahay, miteranao izahay, mankalaza anao izahay noho ny fitahianao ka nomenao izao fotoana izao, mbola ahafahanay vory eto sy mitombo hatrany amin'ny teninao amin'izao herinandro ny fianakaviana izao. Tsy tanteraka ny fianakavianay ray eo, tsy tanteraka ny ankonanay. Amin'ity anio ity dia mahatsiaro manokana ny tsy fahatanteran'ny lehilahy izahay. Mifona ray eo, mifona noho ny ratsy vitanay tamin'ireo manodidina anay, indrindra izay ratsy teo imasonao. Indreto ary izahay te hiavao, te hanavao ny fianakavianay, koa manatrehanay ianao ray eo. Aoka atsiaro tafahoana aminao tokoa izahay amin'ity anio ity, ka handray ny teninao, handray ny anatrao, ka anana fianakaviana miavao isan'andro. Anaiky hahitsy ny teninao sy hiainy izany, ary indrindra ho anisan'ireo voavonjinao. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny hira fa 7:50 sy 300, andininy 3. Amen.
Andriamanitro, misaotra anao izay fa mbola nitainao ka tonga eto amin'izao fiangonanao izao. Ankehitriny ary izahay dia mangataka ny fanahinao masina ho amin'ny famakiana ny teny sy ny fampianarana izay ho raisinay amin'ity anio ity, ka monjy anay tokoa anie ny teninao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay vavakay. Amen. Iaraka vakisikany soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Genesisy. Genesisy toko faraky amin'ny 20 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Genesisy toko faraky amin'ny 20 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Sara nahita fa niome zany akakara Egiptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama. Dia hoy izy tamin'ny Abrahama: roa io andevavy io sy ny zanany, fa ny zanako io andevavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka. Fa raha tsy teo imason'ny Abrahama izany teny izany noho ny amin'ny zanany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama: aoka tsy ho ratsy eo imasonao ny amin'ny zaza sy ny andevavinao, fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ikeo ny teniny, fa avy amin'ny Isaka no hiantsona ny taranaka ho anao. Nefa ny zanako ny andevavy kosa dia ataoko firenena satria hiteraka ao ihany izy. Dia ny fomba raina koa i Abrahama ka naka mofo sy ny hoditra iray feno rano ary nomena ny agara ka napetrahany teo antsorony, ary natony azy koa ny zaza dia nampandehaniny izy mianaka. Ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany an'hevitra Berseba. Ary rehefa lany rano tao amin'ny sy ny hoditra dia nariny teo am-poditry ny hazo kely anankiray ny zaza, dia lasa izy ka mipetraka tery alavidavitra tandrifiny tokony ho tratsopika. Fa hoy izy: aza mba ho hitako anie ny hafatesan'ny zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanatra ny feo ny tomany. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso anagara ilay anjelin'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao taminy hoe: ino ny zato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny toerany. Mitsangana ary eno ny zaza ka tantana fa ataoko firenena lehibe izy. Dia nampahiratin'Andriamanitra ny mason'ny Agara ka nahita lavaka fatsakany izy, ary lasa izy dia nameny sy ny hoditra ka nampisotra rano ny zaza. Hojizantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matthieu toko 1 andininy 7 ka hatramin'ny 20. Matthieu toko 1 andininy 7 ka hatramin'ny 20. Ary hofaranantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 9 andininy 20 ka hatramin'ny 30. Asan'ny Apôstôly toko 9 andininy 20 ka hatramin'ny 730. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny nahateroan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria ren'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoezaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy ta hanala baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelon'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofo ka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra apakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatateraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe: indro ny Virjiny hitoezaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony olona hoe Immanuela, izany hoe raha atsika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao araka izay nandinjin'ny anjelin'ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandrapitera ny zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy. Ary noho ny mamatinalina dia mivavaka sy nihira fiderahana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy, ary ny haino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona
ny fanorenany tranomaizina dia ny voniaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra dia nahatsiaro ny mpiandro tranomaizina ka nahita ny varavaran'ny tranomaizina ny vo dia nanatsoaka ny sabany izy ka saiky amony tena satria nataony fa efa nandositra ny mpivatotra fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamony tena fa ato ihany izay rehetra ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra sady torakovitra ka niankohaka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy tompoko inona no mety ataoko mba hovonjena ao dia hoy izy roa lahy minoana i Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao ary izy roa lahy nitoro ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony ary nandray azy roa lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany Jakapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra ary rehefa nentiny niakatra ho an-trano izy roa lahy dia norosoany hohaniny teo anoloany dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Amen. Ray masina manamasinana famaria. Andriamanitra ray ny any an-danitro ampio amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay rehetra mba hifantoka amin'ny teninao ny sainay mba hahatakatra ny hevitra entin'izany teninao izany izahay fa indrindra mba hiainanay ny teninao handraisanay famonjena amin'ny ankehitriny sy ho mandrakizay. Mitenena Jehovah Tompo araka ny fombanao fa vonina iananao indray izahay. Amen. Ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo dia faly miombona ato amin'izao tranon'Andriamanitra zao amin'ity alatsinainy hariva efa mialina ity ho aminareo hatranany fahasoavatra sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Anisan'ny fomba anankiray nitarihan'ny fanahy masina antsika fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Ny amin'ny fantanterana atao hoe herinandron'ny fianakaviana. Vao taona vitsivitsy ny ainatsika an'izany. Noho ny fitarihan'ny fanahy masina izany hevitra izany. Ary zava-dehibe ho antsika tokantrano kristianina, tokantrano maromaro mitambatra amin'ny fianakaviana, ny fianakaviana mitambatra no firenena. Zava-dehibe ho antsika ny mifototra na mitodika bebe koa amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay tokony iainantsika amin'ny fianakaviana
kristianina antsika. Misy araka izany ny perikopa izay efa nalahatra hoanysahany efitsika hay mamanontolo efa novakindreo namantsika teo ny ao amin'ny Genesis 1:20, ny Matthieu 1:5, ny asan'ny apôstôly 1:4 ary avy amin'izay tantara voalaza ao anatin'izay no anatsoahantsika lesony ho antsika izay taranaka velona ankehitriny. Zao mantsy ny tiana patsivina antsika rehetra. Ny olombelona dia nitovy avokoa, fa tsy hoe olombelona nouveau moderne tsika, fa mitovy amin'ny olombelona tany aloha ihany isika, vanim-potoanany tsy mitovy. Ary ampiariary zany ny ampahan'ny amperikopa izay nomenantsika teo. Anio moa dia ny hoe mamonjy ny lehilahy ny tenin'Andriamanitra. Raha izay fotsiny zany ny resahana tokony hivoaka ny vehivavy fa tsisy hidiranareo eto fa nay lehilahy, fa tsy izay loatra akory, fa raha mahakasika ny lehilahy dia tsy very anjara amin'izany ihany koa ny vehivavy. Fa na izany aza fantatsika fa iray amin'izay atao hoe mandrafitra ny fiarahamonina sy ny ankonana ny lehilahy. Raha miteny hoe lehilahy dia ny vehivavy no fameno. Izany andeha aloha mba hampatsihivina antsika lehilahy ary mba hampireheren'ny vehivavy ihany koa ny fisian'ny lehilahy ny amin'ny hoe misy zavatra vitsivitsy tokony ho tsaroantsika avy amin'ny soratra masina, fa tsy sanatria fa nandratantena ka hoe pastera lehilahy no miteny eto ka mba misitona ireo singa mety hampisandratra ny lehilahy, fa zava-misy izay ataon'Andriamanitra, fanapahan-kevitr'Andriamanitra dia maneho hevitr'Andriamanitra manokana momba ny lehilahy. Fantatsika rehetra ny olombelona voalohany nataon'Andriamanitra dia lehilahy, i Adama lehilahy. Rehefa nahary zavaboary Andriamanitra ohatra hoe nahary ny biby dia tonga dia nisy lahy sy vavy. Ao anaty baiboly zany tsy hoe nanamboatra ny biby lehilahy fotsiny Andriamanitra dia aveo nanamboatra ny biby vehivavy fotsiny, tsy zany, fa tonga dia hoe misy, tonga dia nisy akapobe rehefa karazam-biby na zavaboary rehetra namboarina lehilahy fotsiny. Tana ny lavakavaka izay fany olombelona dia tsy mizany namboarina lehilahy fotsiny. Lehilahy fotsiny. Noho izany misy dikany zany. Nanina moa tsy vehivavy nataony voalohany. Rehefa tonga any an-danitra ianao anontanian'ny tompo omeny ianao valiny. Fa zao zava-misy matoa iny voalohany misy dika izay fanapahan-kevitr'Andriamanitra izany. Rehefa naorian'Andriamanitra ny lehilahy no olombelona voalohany niresaka tamin'Andriamanitra. Hitantsika moa zany eo amin'ny Genesis. Tao mba jerentsika avy teo amin'ny Genesis. Genesis 2:2. Genesis 2:2. Genesis 2:2. Andininy 5:20. Andininy 5:20 sy 7:20. Raha sitrika ndray dia mba iarahantsika mamaky zany andininy 5:20 sy 7:20 zany. Dahary aminaran'ny tompo. Ary Jehovah'Andriamanitra nandidy an-dra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia faty tokoa ianao. Zatra tsoahantsika amin'izany ny olona niresaka tamin'Andriamanitra voalohany tompoko dia ny lehilahy. Ny olona nahita an'Andriamanitra voalohany dia ny lehilahy. Ary mbola toyiny aoka ho tsaroantsika vehivavy ary raisitsika lehilahy ho zava-dehibe. Ny hitantsika amin'izao fotoana mantsy dia hoe isika dia natera-behivavy, fa izao ny vehivavy dia piesy avy amin'ny lehilahy, taolana avy amin'ny taolan'ny lehilahy nalahina nanaovana ny vehivavy. Hitantsika izany eo amin'ny Genesis. Ndao indray jerentsika eo amin'ny Genesis io ihany. Genesis 2:2. Andininy 1:20 sy andininy 2:20 ary 7:20. Ndao vaky itsika vetivety zany. Aminaran'ny tompo
ary jevan'andriamanitra nasondritory an'ra lehilahy dia natory izy dia naka nytaolatezana anankiray izy ka nanakombona ny nofo hosolony ary nytaolatezany zalain'ny jevan'andriamanitra tamin'ra lehilahy dia nataony vavehivavy ka nentiny tany amin'ra lehilahy ary oy ra lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolana ko nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao vehivavy satria lehilahy no nalalàna sy tsarovo ry vehivavy tsika lehilahy isaka mahita vehivavy dia avy aminay manany maizazy fanapahan-kevitr'andriamanitra zany azon'andriamanitra atao tsara mihitsy tonga dia nanamboatra lehilahy sy vehivavy niaraka fa misy antony izany safidin'andriamanitra fanapahan-kevitr'andriamanitra zany a zay misy dikany zany ary misy zavatra manokana ao anatin'izany raha anao dingan-davitsika rehefa nanapa-kevitra monjy ny olombelona andriamanitra ka ho tonga olombelona monjy ny olombelona dia tsy naka ny toetra ny vehivavy na ny endrika vehivavy fa mbola lehilahy zazalahy no nomena antsika io loha tsy isy hidiry an'le teny malagasy hoe naniry zazaka teradatsy izy diran'izany akory io fa tena misy dikany matoa Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ tany dia lehilahy fa tsy vehivavy misy zavatra manokana zay ametrahan'andriamanitra ny lehilahy amin'izany ary mbola ny mafy an'izany rehefa nifidy ny apôstôly Jesosy firy le apôstôly 12 firy lahy firy vavy 12 lahy tsy nasiany vehivavy mihitsy na ray ary safidiny Kristy koa zany mbola safidiny zany Andriamanitra Kristy zany rehetra zany dia mampiseho fa misy anjara toerana manokana ametrahan'Andriamanitra ny lehilahy za rehefa nanomana ny fampianarana ity dia sambako teo amin'ny fiainana nanao hoe misaotra anao Andriamanitra fa lehilahy zany akory tsy miteny anareo vehivavy aza misaotra fa vehivavy misaotra an'Andriamanitra fa misy zavatra maningana na asongadin'Andriamanitra manokana ao amintsika lehilahy trany am-piandohana zany hatrany am-piandohana izany fa izao zavatra anankitelo no tiany tompo ampitaina amin'ny lehilahy manokana amintsika rehetra amin'izao an'io izao ny hoe mamonjy ny lehilahy ny tenin'Andriamanitra mamonjy ny lehilahy ny tenin'Andriamanitra mamonjy ny lehilahy ny tenin'Andriamanitra mila famonjena ny lehilahy satria ny lehilahy dia miatrika olana mandrakariva ny lehilahy dia miatrika olana mandrakariva raha ny perikopa zay vakitsika teo lehilahy daholo ny voakasika mbola misy hafa be dehibe aza manomboka amin'ny Genesis le mivakina teo Genesis 1:20 lehilahy anankiray antsoina hoe Abrahama firy taona i Abrahama no resahana eto 100 taona nanambady efa nanambady miatrika olana problème ao anatin'ny fanambadiana ina moa ny olonan'i Abrahama ny olonan'i Abrahama dia zao mpatsivona kely amafisina amintsika nanambady ny vehivavy antsoina hoe Sara izy efa lehibe izy mbola tsy niteraka efa antitra izy tsy niteraka efa mitsahajaza na ménopause i Sara eo amin'ny maha olombelona tsy manataranaka antsony izany rehefa tsy niteraka izy dia namesosikevitra azy Sara vadiny le vadiny namesosikevitra hoe tena mampalahelo tsy manana zanaka sika ka izao manana andevavitsika ny mpiasa moa zany mety ilazantsika azy ankehitriny fa tsy dia malaza ny atao hoe andevavy loatra ny mpiasa fa manana andevavitsika zao ary a taony jerentsika amin'ny Genesis 9:20 Genesis 9:20 Genesis 9:20 andininy voalohany sy faharoa andininy faharoa ihany andininy faharoa ihany Genesis 9:20 andininy faharoa taovaka itsika ndraiky zany amin'ny anaran'ny tompo aroso Sarai tamin'ny Abrahama
indro efa tsy nanome zanaka ahy Jehova, masina ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba hazo zaza aminy aho, dia nekeny Abrahama ny teniny. Teraka izy. Jerentsika eo amin'ny 5:40, 4:40 azafady. Amin'ny hoe Genesis 4:40 ihany a. Genesis 4:40, 5:40 sy 9:40. Tao fa kitsika vetivety aminaran'ny Tompo. Ary Agara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, ary anarany zanany izay naterany dia nataony Abrahama hoe Ismaela. Ary efa 920 taona i Abrahama raha Agara niteraka ny Ismaela tamin'ny teraka. Nananjanaka i Abrahama avy amin'ny andehivaviny Agara ny anarany eo. Fa izao taty aoriana niteraka indray Sara. Da antsika moa zany amin'io Genesis 2:20. Rehefa teraka Sara dia efa novakiny tamintsika teo ny 5, tsy netinety amin'ny ray ny amin'ny hoe talohan'io zany a, satria 100 taona i Abrahama no niteraka ny Isaka zany any a. Zany hoe 4 taona zany ny elanelan'izy rahalahy reo, 40 taona. Nandritra ny 40 taona zany aloha iainy za moa efa tsy niteraka fa dia aho. Fa rehefa niteraka amin'izay izy, andeha vakitsika indray ilay andininy Genesis 1:20, 5:40. 5:7. Genesis 1:20, 5:7. Dia vakitsika zany aminaran'ny Tompo. Ary Sara nahita fa niomeny zanaky Agara Egyptianina izay efa naterany tamin'ny Abrahama, dia hozy tamin'ny Abrahama, roa io andehivavy io sy ny zanany, fa ny zanako io andehivavy io tsy raha ilova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka. Problème. Asa raha nahoana raha mba maka sary an-tsaina zany tsika, ao an-trano misy zanaka ao nateraka ao, roana 40 taona teo fa roana. Problème zany. Efa nanambady Abrahama, olon-dehibe nanana problème, fa tsy manambady ihany koa manana problème, fa vohiditra anambady koa dia efa problème. Josefa, dia antsika taby Matthieu teo, efa nikarakara mariazy, efa lasa ny invitation, efa omana ny zavatra rehetra, apakatra ny Maria. Iny Maria miteny amin'ny Josefa, bevokane zahay. Mafantatra avy hatrany Josefa fa tsisy na bevoka amin'ny Maria. Efa nazavaina moa zany. Fa ahoana moa ny eritreretan'i Josefa? Hiditra anambady izy, bevoka. I olona ho mpakary ny vady io. Ary teo amin'ny Jiosy zavatra tena saripady zany hoe olona tsy virjiny, fa tsy hoe bevoka fotsiny a, olona tsy virjiny no mpakarina vady. Ary misy fombafomba samy hafa mihitsy ary fanao fanamarinana an'izany. Rehefa hoe apakabady vehivavy anankiray ny lehilahy, ity tsy hoe tsy virjiny fa iny bevoka mihitsiny. Problème. Hoe apakatra vady ianao, olona bevoka. Mbola tsy nanambady izy. Zany no maneho amintsika fa ny karazana olana dia mitranga na ho an'ny manambady, na ho an'ny voanambady. Ho an'ny tsy manambady moa dia efa miady saina hoe ohatra n'izy ary ny hovadiko, dia efa mieritreritra sady. Zany moa manahirana ty Saint Valentin ty, fa ohatra ny eritreretiny sasany fa fotoana fitadiavam-bady io. Tsy dia zany loatra. Io moa tsy fety-piangonana koa ny Saint Valentin, lao mariana aloha. Sao dia mantsy misy fanindran-dalana amin'izao herinandro fianakaviana dia ary lasa fety kristianina vaovao kay ny Saint Valentin. Fa zava-dehibe ny kristianina no tokony aina indrindra ny fifankatiavana sy ny fitiavana. Ary ny fifankatiavana ao antsika kristianina tsy eo amin'ny lehilahy sy vehivavy ihany, fa eo amin'ny mpiara-monina, mpianakavy, eny fanady ny olona mihevitra ny ho fahavalonao azy. Nalazainy soratra masina, tiavana dia ny soratra masina ihany mampianatra an'izany.
aza aloha firy amintsika nefa mba mivavaka ao amin'ny fahavalontsika fa zay mampianatra zany ny fiainam-pitiavana zany ny tokony lohalanana am'zany zany dia isika kristianina ny fiainam-pitiavana tsy hoe milalao fitiavana fa miaina fitiavana raha mitodika any amin'ny asan'ny apôstôly tsika problème koa nanjohan'ireo mpitory filazantsara Paoly sy ny namany problème mitory filazantsara do venonake amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:20 teo isika efa toko 1:20 asan'ny apôstôly toko 1:20 asan'ny apôstôly toko 1:20 inona ny nanjohan-dry zareo jerentsika ny eo amin'ny andininy 7:20 andininy 7:20 asan'ny apôstôly toko 1:20 andininy 7:20 ndaovaka itsika zany amin'aran'ny tompo ary no efa nokapohany mafy dia mafy izy dia nataony tao tranomaizina ka nasaina niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina dia andininy 7:20 ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao tranomaizina anatin'ny ndrindra izy ary ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny boloky hazo zany nahazo azy fa ina moa nataondry zareo reo nataondry zareo reo dia nandroaka devoly tamina olona anankiray mandao mba azontsika azy dia jerentsika vizay teo amin'ny andininy 7:20 sy 9:20 amin'io asan'ny apôstôly toko 1:20 ihany satria nanomboka tamin'ny andininy 10:20 moa novakina tamintsika teo ndahoary asan'ny apôstôly toko 9:20 andininy 7:20 sy 9:20 ndaovaka itsika zany amin'aran'ny tompo izy nanaraka ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena ary nataony tamin'ny andro maro izany ary sosotra Paoly dia nitodika taminy ka nanao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy toy isika andiny 7:20 ary no nihitan'ireo tompony fa very ny fanantenany ahazahoany arena dia nisambotra amin'ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe dia hitantsika teo manotoiny zavatra nataondry Paoly dia nitory ny filazantsara nandroaka fanahy maloto inona ny efa rany daroka kapoka fampidirana ponja misy problème daholo io na mitory ny filazantsara ianao na kristianina tsotra ianao na dekônina ianao na tanora ianao na manambady ianao na tsy manambady dia zao misy foana ny olana ary zany ny manamarina amin'ny teny nambaran'i Jesosy Kristy tamintsika ary zay ny mahatsara ny Andriamanitra izy efa mampiomana antsika efa mpahafantarantsika aonao Jesosy aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana hatreo ihany hitantsika monitoiny efa nampiomana ny Andriamanitsika fa isy olana eto amin'izao tontolo zao izany mila ny famonjen'Andriamanitra isika manoloana n'izany olana zany izany hoe misy foana ny olana miatrika olana tsika zay kosa tokony hampiavaka tsika miatrika ny olana tsy mitsoka olana tsy mivarilavo noho ny olana misy mantsy mamafa olana ohatra misy olona eritreretany fa fisotrotoka no amany olana na anadonoana ny olana eo foana fa atrehanao zay zava-dehibe faharoa zay andraisantsika lesona avy amin'izay voalazo amin'ny perikopa miatrika olana mandrakarivo isika fa ao anatin'izany rehefa miatrika olana mihaino ny tenin'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra miaino an'Andriamanitra isaky misy zavatra mitranga amin'ny olona anankiray dia misy fihetsika ataony amin'ny tapoka iny mazatra ny olona raha misy zavatra mitranga tapoka manomboka mbola kely dia miantso mama ary ny tsikarotro tsy haiko nareo fa tsy dia misy miteny hoe dada loatra reo misy zavatra fa mama foana ny voateny mialoha voateny foana aleo aloha dia misy ndray mba miteny ay Andriamanitro ary leo aloha mba zany fa sanatra izany misy ny sasany aingana dia aingana mihitsy miteny ratsy rehefa misy zavatra mitranga tampoka
na misy olana. Raha misy olana dia misy olona antsonao hifampizarana olana na antaninao vaolana. Fa eto dia mampianatra antsika ny zavatra nitranga teo amin'ny Abrahama, teo amin'ny Josefa, ary ny ainandreo apôstôly dia izao: miaino an'Andriamanitra, mitody an'Andriamanitra. Anaraka tsara tsika izay voalaza tao amin'ny Genesis 2:20 teo, tao amin'ny Genesis 2:20 teo, rehefa tezitra i Sara, tabataba Sara, io mantsy raha atao teatra zao io Genesis 2:20. Izy ne le vakitsika misotra masina dia ohatrany hoe zavatra tsotra kely ery zao le hoe ohatrany hoe dia hoe ary Sara nahita azy ny ome dia hoy izy tamin'ny Abrahama, roay io zaza rahavavy io, fa io vazavazy io a, io tena azo antoka, tena aleasy io mandeha any izao dia zao, tsy mety tena mafy tonga dia azo antoka, fa tsy teny malefaka io teny io, tsy dia hitan'io mihitsiny a, jere salovatavany tsy mampite hijery sy ny sisa. Nefa inona nataon'le Ismaela? Meme, nahita azy memeny izy zany, hoe mpifalifaly dia voaroka. Nanoloanan'izany tsy niteny Abrahama, fa voasoratra avy hatrany ny hevitra nomen'Andriamanitra azy. Andeny vakitsika ny andininy 12. Andininy 12. Genesis 2:20. Genesis 2:20. Genesis 2:20 ny andininy 12. Ndeha hoe notsika vakitsika izany aminaran'ny Tompo. Ary eo Andriamanitra tamin'ny Abrahama: aoka tsy ho ratsy eo masonao ny amin'ny zaza sy ny andevavinao, fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny fa avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ho anao. Za aloha raha za teo amin'ny toeran'ny Abrahama namaky an'io a, tonga dia izao ny teniko: mangina ianao raha matoty, manginako ambony ny vavanao. Tsy zany no tehiteraka tamin'ny agara fa ianao no niteny hoe mba miteraha aminy. Izy ny nambevitra, izy ny tompo-kevitra. Andao hiverenantsika vetivety le tenin'ny Sara e, ary le tenin'ny Sara ao a tena le Genesis 2:20 andininy 2. Genesis 2:20 andininy 2. Genesis 2:20 andininy 2. Ndao vakitsika aminaran'ny Tompo. Ary hoy Sara tamin'ny Abrahama: indro efa tsy nanome zanaka Jehova, masina ianao, nivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy aho. Teny eken'ny Abrahama ny tenin'ny Sara ny narahany, matsila zany hoe baiko. Avy eo izy indray ny mahazo tabataba, mahazo gidragidra. Fa izao tsy namaly Abrahama. Raha amin'ny fiarahamonina zao dia mandeha ho azy famaly, alao any amin'ny tribonaly mihitsika dia tsaraina. Fa tsy zany. Nieno an'Andriamanitra izy ary motolona zany eto hoe aroy Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny teny Andriamanitra. Zao a, arao zany tenin'ny Sara zany, arao zany. Asivy mandeha ry zareo, izay ny tenin'Andriamanitra. Raha ianao zany raha ho lava zany dia tena hoana zanako kosa ve zany dia ray dia roa lahy reo fotsiny ve dia lasa ny ray. Fa dia noenony izany teny izany. Tahaka izany koa Josefa rehefa nahalala araka ny efa niorenentsika tao amin'ny Matthieu 1 teo, rehefa naheno izy hoe lazain'ny Maria fa efa mitoejaza, dia izao voalaza teo hoe ary izy dia lehilahy endry ary nikasa ametraka azy mangingina. Io le fitentsika amin'izao fotoana hoe par silence, apetraka mangingina ty, mba tsy te hitabataba zany, mba tsy hisy fanalam-baraka, mba tena, satria nahoana tiany, tena tiany Josefa i Maria matoa ampakariny vady, nalahelo izy. Fa izao ny aino izay nambaran'Andriamanitra taminy izy. Zava-dehibe io fiainona an'Andriamanitra io. Zava-dehibe ho antsika ry havana ny miaino hoe inona no ambaran'Andriamanitra amintsika manoloana ny olana izay mitranga. Dia ataovy zava-dehibe mihitsy ny miaino
inona ny ambaran'andriamanitra amintsika fampivahana mahazatra antsika ny riavana dia mampiseho amin'izany tsika zao raha mifampivahana koatra ny lahady aminatin'ny fiangonana dia misy ny atao hoe mariazy dia anaty mariazy matoa ny olona atao mariazy dia misy tenin'andriamanitra ho efa raisiny fampivahana mahazatra antsika atao anatin'ny fiangonana ihany koa dia rehefa misy fandevenana rehefa misy faty dia misy tenin'andriamanitra reny tenin'andriamanitra reny zany ampiorenana raha ohatra ka mariazy hianteherana sy ifikirana ny amin'ny finoana sy atrehana no avy raha misy fahafatesana dia zay dia ny hoe mila miaino ny tenin'andriamanitra foana isika amin'ny hafaliana fa indrindra amin'ny zavatsarotra zava-dehibe ny miaino an'andriamanitra zay ny taomana antsika hoe miaino an'andriamanitra mampalahelo mantsy atao hoe mampalahelo efa farany vao makany amin'andriamanitra raha misy zavatra mitranga dia mialanenina dia aveo vao miteny alors aloha andramana fivavahana amin'izay efa tapitra nale daholo toerana rehetra nangalana hevitra fa eto teo mampianatra antsika ny soratra masina aoka isika iaino izay ambaran'andriamanitra ary hitodika any amin'andriamanitra aza atao laharana farany andriamanitra raha misy zavatra mitranga raha misy zavatra manahirana enoy mandrakariva ny tenin'andriamanitra sanena no anisan'ny olany raha verentsika vetivety teo amin'ny genesisy ao verentsika vetivety teo amin'ny adama sy evy genesisy toko faharoa genesisy toko faharoa efa novakitsika teo fa ivereny antsika vakina ho ampitahanany amin'ny fianonana atao hoe tenin'andriamanitra genesisy toko faharoa 5 sy 7 na hoary amin'ny anaran'ny tompo ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao dia izao zay i Abrahama i Adama rery no nytenenin'Andriamanitra an'izany i Adama irery nanontaniany devoly nyresaka tamin'ny devoly Eva na oary vakitsika indray eo amin'ny genesisy toko 7 genesisy toko 7 andininy 2 rehefa nanontaniany mena rano izy dia zao valiteniny Eva genesisy toko 7 andininy 2 amin'ny anaran'ny tompo fa ora vehivavy tamin'ny mena rano ny voniny azo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany fa ny voniny azo eo vony saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana natendrenareo fa ndrao maty ianareo sy hitanareo ny elanelan'izany efa namboariny Eva ilay izy fa ndrao zany hoe mety ho faty eo angamby zay tsy fantatra ny moa zay nandisany io na i Adama koa ngamba mety nanamboatra n'ilay resaka tamin'ny Eva izy sao dia tezitra eo ty vadiko ty dia aloha mba amboarina aloha le teny mety nantany zany Eva hoe fa hoany tsy hoe tsy azo hoaniny dia mety nanamboamboatra zao seria aloha tsy mihinana io fa ndreo maty eo tsika satria mba teny mpitiavako vady vao tao amin'ny saha eteny zany kosa ve mo vola tantely tsy akijanona fa zay no nyteneniny Eva fa mety zay no nampandrenesana ny sofiny fa raha nyteneniny zao hoe raha nyteneniny Adama raha tena teneniny hoe raha vao mihinana amin'io nareo fotoana hinananareo tonga dia maty danger de mort ny dikan'izany fa ty hoe mety tsy dia maninona raha kasihana kely aloha dia hohanina fa maninona moa ny kasihana ny tsy hohanina efa dingana zany zay le hoe ny fianona ny tenin'Andriamanitra tena fianona marina tsy miova dia anisan'ny zava-dehibe dingana tokony iainantsika mandrakariva io fianona ny tenin'Andriamanitra io ary Andriamanitra dia miteny mandrakariva manan-kolazaina amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra manan-kolazaina amin'ny olana rehetra Andriamanitra na olana manokana na olana mpitiavana na olana tsy fisina na olana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra na olan'ny firenena rehefa karazana olana manana ambara amin'izany Andriamanitra zay raha teo amin'ny Andriamanitra azy mifantany dia ny hoe miaino azy ve isika zava-dehibe ho antsika ve ny miaino ny
tenin'Andriamanitra, izay fiainona ny tenin'Andriamanitra izay, fa tsy ampy ny mihaino fotsiny. Ary zay no dingana farany, izany hoe tsy maintsy misy ny dingana voalohany, misy ny faharoa ary ny farany, fa matotra ireo telo ireo. Miatrika olana isika, mihaino ny tenin'Andriamanitra isika, fa ny fahatelo dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Mankatoa tenin'Andriamanitra. Tsika rehetra zao mihaino tsika eto, mihaino. Mitovy amin'ilay olona tsy teto tsika rehefa tsy mankatoa. Satria efa henoko zany, tsisy dikany, ary maty antoko tsika eto. Raha naheno fa tsy mankatoa. Ohatra ny olona anankiray, raha marary ka nakany amin'ny dokotera, dia miteny ny dokotera manome toromarika hoe izao no arahanao. Ity fanafody iray ity hohaninao maraina atoandro hariva mandritra ny 5 andro. Rehefa tsy arahanao zay fa ozy ianao hoe taperiko androany daholo izy rehetra, vao maika zavatra hafa ny azo anao. Zany hoe mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe azahoantsika ny famonjena ary antoko famonjena ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ary zay ny hitantsika teo amin'ny Genesis 1:20 teo. Ndefa irentsika indray ilay Genesis 1:20. I Abrahama rehefa nandre ilay teny dia vakitsika ny 4:40. Andininy 4:40. Genesis 1:20. Dony vakitsika zany aminaran'ny Tompo. Dia ny fomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy ny hoditra iray feno rano, ary nomeny any Agara ka napetrany teo antsorony, ary natolony azy koa ny zaza, dia nampandehanana izy mianaka, ary lasa nandeha izy ka nyrenireny tany anefitry Berisheba. Ny fomaraina raha jerery tena deniny tsy hoe fomaraina fa tsy tafandromandro mihitsy, tsy andra zay arainandro nanatanteraka lay teny nambaran'Andriamanitra taminy. Tsy hevitra avy any aminy io tsy hevitra avy amin'ny Sarai io, ary raha ny sitrapony tsy nanaraka ny hevitra Sarai izy. Mazava tsara mantsy leo amin'ilay 10:10 fa ratsy teo masony Abrahama zany teny nataony Sara zany, zany hoe tsy mety aminy zany. Fa rehefa ny tenin'Andriamanitra hoe tanterao zay, arao zao zavatra teneniko zao, narahany. Vany olana rehefa narahany zany. Tahaka izany koa Josefa. Araka antsika Matthieu 1:1. Verentsika vetivety indray ilay Matthieu 1:1. Matthieu 1:1 ny andininy 4:20. Andininy 4:20. Naovaka itsika andininy 4:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Josefa rehefa natsiaro tamin'ny toromasony dia nanao araka izay nandininy anjelon'ny Tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Talohan'io Josefa dia tena tsy lasa kosa afa baraka za kosa koveranga dia hanambady olona tsy virjiny, olona be voka. Fa rehefa nitenenin'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny nofo moa ny fomba nitenenin'Andriamanitra azy tamin'izany, fomba fiasan'Andriamanitra manokana tamin'ny Josefa zany. Sao iseritreritra indray raha alina hoe inona ny nofoko raha alina ka ho tanterahako rapitso maraina, fa miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masin'Andriamanitra, miteny amintsika isan'andro izy. Ary tsika manana tombony, manana tombony tsika no tamin'ny zareo tamin'izany. Tsy tena mamaky avy hatrany tsika dia misy tenin'Andriamanitra mahakasika ny fiainantsika rehetra. Nakatoavany Josefa zany. Nanana safidy tsara zany Josefa, teny an'izay Andriamanitra, fa izao apetrako mangingina ihany ty ka mafy ambiko zany, mafy aminy zany. Fa izao nankatoaviny ny tenin'Andriamanitra. Izay fankatoavany ny tenin'Andriamanitra izay nampivany olana izay natrehana. Nampivany olana izay atrehana. Rehefa milala rehetra amin'ny Tompo. Ny olana, problème, zava-manahirana dia iray amin'izay mamaritra ny fiainantsika olombelona. Tsy hatrany am-boalohany io nanomboka taiza moa io olana io. Dia efa nivakitsika teo ny Genesis 1:7. Nanomboka tamin'ny nienon'ny olona Eva zany ny feo tsy avy amin'Andriamanitra sy nanatanterahany zany feo zany.
rehefa maka an'ity genesis tya amolombelona zany de mba nieritreritra hoe raha ohatra ane zao ka ozy adama hoe satsinana fa ianao mihinana rereo taraiky teo efa de mba avitra i adama raha nakatò le tenandriamanitra satsinana ary afaka ny safidy an'izany izy fa saingy zao ninana le vady ary efa tsy voalazo eo mihitsy hoe nanery azy inana tsy ny tena zany hoe antira ty ay ianao hoe tsika mpivady mihinana manta sy masaka zay hohanina tsisy an'izany fa ny safidy izy ary izy ary ny tenenan'andriamanitra ny vantana ho maty avy hatrany ianao raha vao mihinana an'io amin'ny andro hinananao an'iny tsy nankatò izany izy fakapanahy tia vady loatra ve izy tia ny loatra angamba ny eva tapohany nahita any eva izy satria talohany io ny adama ary zay le hitan'andriamanitra fa tsy tsara raha lehilahy tsy tsara raha irery raha lehilahy tsara daholo ny nahariana zao tontolo hoe tsara hita fa tsara fa raha ihany ny hoe tsy tsara de irery i adama fa rehefa teo eva hitany-pitiavana loatra nga arak'izany fa izao misy foana ny olana zay hiainantsika na ho aiza de tsy maintsy misy ny olana ndraindray mety azo fakapanahtsika mietreritra hoe to za ihany ny amba manana olana misy maso anankiray zay tsy fantatronareo fa za mietreritra ny atsika eto Madagasikara miteresaka dorotanety ty de le mietreritra le zavatra nitranga tany a Los Angeles tanàna anankiray any a California moa zany any États-Unis hoe ny andrzareo ny ala tsisy mandoro fa tratry masoandro de mirehatra rafany tanàna hoe palisandra moa ny akabetsahan'le any palisandra tsy na hazo mafy amataonany ary sarotra levona be ny palisandra rehefa mirehatra ohatry ny tiatsika iny mafy tsy mitovy ankesika ny sisa de izy aho hoe ny aty Madagasikara dorana ny tanety ohatrany tsisy tanàna may fandorona tanetiny eto amintsika eto e fa ny any tsy dorana ary zareo olona tena ary fitaovana ary efa miomana amin'izany a manam-bola manana fitaovana manana olona hiasa fa zao man tsy misy mietreritra indraindray hoe tena andeha aly eto Madagasikara fa andeha ho any Los Angeles efa any tsisy olana may any ianao raha tany tsy alohanao tety tsisy rano zay taraiky tany misy foana ny olana na ho aiza eto ambonin'ny tany tsika eto Madagasikara teneniko manokana ty betsaka amin'ny malagasy mitsiriritra mihitsy hoe raha mba zany lasa filoham-pirenena lasa premier ministre zany lasa député za miteny anareo problème io efa be ny tanàna miteny anareo problème io problème daholo io na aiza ninninna toerana misy ny olona misy mietreritra reny mpanaka renireny no tsy tena reny kosa tsy manana olana mandehana anao amin'ny tunnel ny Ambanidia eo Amboda jereo le olona matory eo amin'ny sisin-dalana efa milamina tsara izy matory reny mpanaka renireny vao misy alika vovo tonga de mitsamboatra eo am-pandriana sao disy dalana afika problème daholo io fa izao zay ny hoe tombono anao no manana an'Andriamanitra manan'Andriamanitra zany de miaino an'Andriamanitra miteny amintsika mandrakariva Andriamanitra mitoerana misy antsika tsirairay avy ary tia ny hanana fiainana isika ilay fiainana de omen'Andriamanitra antsika ampianarina antsika mitoejavatra misy antsika mitoerana misy antsika amin'ny vanim-potoana misy antsika zany hoe zava-dehibe mamonjy antsika ny fiainona ny tenin'Andriamanitra fa ny fiainona tsy ampy be dehibe ny olona mihaino tenin'Andriamanitra fa ny olana goavana ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra fankatoavako ny tenin'Andriamanitra fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra satria fankatoavantsika an'izay no miteraka famonjena ho antsika mitondra famonjena ho antsika tsarovy fa ny devolony ka mahalala tsara an'Andriamanitra mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra fa tsy itoviza mahadevolondevoly de izy mandà an'Andriamanitra tsy mankatoa an'Andriamanitra ary efa miteny hoe devoly tsika de ao aminy misy ny ratsy rehetra mifamitehana fampisarahana fitariana ho any amin'ny fahaverezana ny olona rehefa tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra de izy ny mandray fanapahan-kevitra ho amin'ny fampitehana ho amin'ny fahaverezana ho amin'ny fahasimbana ry havana mamonjy ny lehilahy ny tenin'Andriamanitra ry lehilahy isany
isika ireo dia nataon'Andriamanitra ho miavaka manokana ary natao soratra masina dia anisan'ny fiteny ao ninina tian'Andriamanitra avokoa na ny lehilahy na vehivavy ny olombelona rehetra na mpivavaka na tsy mivavaka toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao tian'Andriamanitra ny olombelona rehetra fa tsika iny fitiavan'Andriamanitra fa izao misy teny mihitsy fampiasa ao amin'ny soratra masina ao ny jerentsika amin'ny Samoela faharoa Samoela faharoa Samoela faharoa toko fahafolo Samoela faharoa toko fahafolo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo Samoela faharoa toko fahafolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ndaovaka itsika izany amin'ny anaran'ny Tompo mahereza ary ka aoka hitomban-day isika ho an'ny firenentsika sy ny tanànan'Andriamanitsika ary aoka Jehova hanao izay sitrapony eo amin'ny fiainam-pirenena dia tao amina hitomban-dahy fa tsy amin'ny firenena ihany fa amin'ny fanompona an'Andriamanitra ihany koa Korinthiana voalohany toko fa 4:10 Korinthiana voalohany toko fa 4:10 Korinthiana voalohany toko fa 4:10 andininy fa 3:10 Korinthiana voalohany toko fa 4:10 andininy fa 3:10 naoravaka itsika izany amin'ny anaran'ny Tompo miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-dahy mahereza ina fanoatra ny mitomban-dahy manaraka vehivavy hoe sarim-bavy satria tsy mitovy mihitsy ny zany ninona resahana afa ny atao hoe miralenta mitovy tsika amin'ny fanompoana ekena Andriamanitra fitoviana tsisy hoe ambosy ambany fa misy izay zavatra manokana ho amin'izany ry havana ny olana iainantsika eto amin'izao tontolo izao noho ny fahotantsika tramo voalohany izay ny ainandreo olombelona voalohany razam-be atsika dia Adama sy Eva misy le fiteny manao hoe vola samy manana fa ny isany tsy mitovy ny olana samy manana fa ny karazany no tsy mitovy manana nareo sa dia mietrehitra tsy manana so mietrehitrinareo fa tsy manana olana paster tsy manana olana daholo fa izao tsy ny olana ny zava-dehibe fa iny olana iny anamafisana ny fiainonan'Andriamanitra ary rehefa miaino n'Andriamanitra ianao miaino tenin'Andriamanitra makatohany iny dia ny fiainanao fandresena isan'andro ary izay ny mahatsara ny fiainana isan'andro miaino tenin'Andriamanitra ianao makatoha ny tenin'Andriamanitra izay ny fandresena ary fandresena faratampony indrindra dia ny fandovana ny fiainana mandrakizay ny fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ilay olana amin'izao fotoana izao ny olana farany atrehantsika olombelona dia tsarovy ny olombelona rehetra na iza na lehilahy na vehivavy na kely na lehibe manomboka teraka hatramin'ny dia ny olana farany atrehany dia ny fahafatesana fa tadidio ny tenin'Andriamanitra dia efa manome vahaolana dia fiainana mandrakizay ho an'izay mino an'i Kristy makatoa ny tenin'Andriamanitra ary izay voalaza teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9:10 teo andininy fa 3:30 nantany ilay mpiambina amin'ny fonja inona ny tokony ataonay dia andaovaka itsika ary ilay teny io asan'ny apôstôly toko fa 4:10 asan'ny apôstôly toko fa 4:10 andininy fa 1:30 sy fa 2:30 asan'ny apôstôly toko fa 4:10 andininy fa 30 sy fa 1:30 azafady daoravaka itsika amin'ny anaran'ny Tompo ary rehefa netony voaka izy roa lahy dia hoy izy Tompoko inona mety ataoko mba hovonjenao dia hoy izy roa lahy mino an' Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao ny finoana dia hiainana isan'andro tsy teny fotsiny hiainana isan'andro amin'ny fahasoavana minoan'Andriamanitra fa izy nanome ianao an'izany fahasoavana izany amin'ny zavatsarotra minoan'Andriamanitra fa izy afaka manampy ianao sy manafaka anao amin'izany eny fa nahatongaro ny fahafatesana dia hanome antsika fiainana mandrakizay izy
ho aminareo ny any tompo. Amen. Vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitray. Andriamanitra velona tsy miova amin'ny fitiavanao anay. Hatrany am-boalohany hatrao ary ho mandrakizay. Namakivaky ny tantaranay olombelona ianao tsy niova amin'ny fitiavanao Andriamanitra anay. Ary nao mafisinao tao amin'i Jesosy Kristy ny fitiavanao ny olombelona rehetra. Tompo, sotranao zahay, omenao fotoana mba hahafahanay miaino ny teninao. Mamindrafo aminay ny amin'izay tsy fiainonay ny teninao. Mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fankatoavanay ny teninao. Mamelany elokay ary amin'izao n'io izao. Havao sy aoreno izahay amin'ny finoana sy izany fankatoavana anao Andriamanitra izay hany mahavonjy anay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra. Minoana ry Tompo amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Raisan'ny finoana ho tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodranomasina izao tononona ho anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka. Ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Petrady vavamangina ho anao eo amin'ny toerana izay misy anao.